action ao ao a eka le olo aby lay manakory koa zay le olo aby lay agnabony tany ety mifampijery ny raha kanefa ny raha soa lay tokony ataotsika iaby koa zay lay ekolololole nda nagnahary agnaboko lay nampiaratsika olombelo fa tsika toy lay fa mandalo fa ho aby koa lay ny raha soa iaby lay tokony ataotsika ekololole. Raha taona 2017 ho feno kolotsaina sy rege ho antsika rehetrarehetra manerana ny zao tontolo zao sy Madagasikara. Andry mirary tao mpamokarana ho antsika rehetra tsy akanavaka rehetrarehetra izay mahare zao firarentso mahafinaritra zao tao mpamokarana indrindrindra amina lafiny aisoratra amin'ny lafiny kanto amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny asa rehetra ihany koa. Tratrany taona daholo dia mirary soa antsika rehetrarehetra engany ty taona 2017 ty mba hitondra fahombiazana ho antsika rehetrarehetra dia engany mozika amin'ny kolotsaina mainty mba hivoatra dia mba ho hitahita kokoa amin'izay dia engany mba hivoatra ny rapikasy eto amin'ny tanàna bisy be. Ny taona moa ty vaovao dia mirary taona vaovao sy soa ary feno tao mpamokarana ara-javakanto ny taona 17 dia ho zavakanto hatrany ny resaka rehefa miresaka fa tsy resaka hafa angamba dia izay ny firaretsoana ty taona 17 ty. L'association Rose et Baobab, le Baobab Rose peuvent accueillir aujourd'hui plus d'artisans et plus d'artistes. Et pour 2017, je souhaite encore plus de solidarité de la part des artistes parce qu'ensemble, on peut faire encore mieux. Bonne année. Misy moa fiteny hoe ny taona tsy mitondra ny minina fa arakarakenao ihany no mahatsara an'io na maharatsy an'io dia izay no antenaina amintsika rehetra hoe mba samy anana le fahazotoana ny fahavononana sy ny hafaliana ahafahana mitondra zavatra tsara ho an'ity taona vaovao ity. Mifampivaky loha, mifampimany, mifampijanjy resaka agnatin'ny fo, indrindrandrindra resaka zavatra tsara. Dia zavatra tsara aloha tokony alaina amin'ny olombelona fa tsy ny zavatra ratsy. Fa noho izany dia mirary antsika rehetrarehetra olombelo aby agnabony tany mba ho tratra ny taona izay mifandimby ho avy lambokitay izay nahary namboatra antsika. Saotra tompo, saotra. Dia ho taona zina sy feno fahombiazana ary fahasalamana ho antsika rehetra. Indrindra ihany koa taona feno fikarohana, feno famoronana, bobobobon'ny zavakanto sy feno amezan-danja ny kolotsaina malagasy. Saotra. Ny hafatra amin'izany ho an'izay mijery dia le hoe tsy miala aminy izany angamba no tiako. Tsy moramora mantsy le manao sinema eto an-tanàna eto dia le tsy mety reraka zany no tiako afarana izay mpanao sinema malagasy rehetra hisokatra ihany ny hafarany rehefa domina matetika eo zany. Ny azo mba faniriko dia mba hivoatra ho matianina kokoa ny resaka audiovisuel eto Madagasikara. Mino aho fa tonga ny farany taona dia mba afaka misexporta amin'izay malagasy. Taona 17 ny lalina ho antsika rehetra dia fahombiazana ao amin'ny tetikasa rehetra asa ny nofinofy dia engany ny nofinofy ty janona ho nofinofy fa taterao aza miandranizany izy dia ho an'ity taon'ity ny rikoa dia mba eny amin'ny lafiny kolotsaina mba asiana ezaka kolotsaina fa tsy kolobody dia zany rehetra zany efa tsy tanteraka raha tsy mandeha ny jiro dia aleo izy koa ny azavana dia ny atao hoe atety mety zany mba hoe fampiseraserana zay pisy.